Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompony izao rehetra izao. Tiava ny fahavalonao ary mivavaha ho an'izay manenjika anao. Izay indray ry havana no lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Tenin'Andriamanitra io izay nambaran'i Jesosy Kristy tamin'ilay toriteny izay nataony teo tendrombohitra, voasoratra any amin'ny Mateo 5:4. Ambarany eo mantsy manao hoe fa izao kosa milaza aminareo hoe tiava ny fahavalonareo ary mivavaha ho an'izay manenjika anareo. Inona moa ilay atao hoe fahavalo izay tiany ambara eto? Rehefa jerevanao ny tena hevitro teny io amin'ny teny Grika dia hoe ireo olona izay manohatra, mankahala, tsy tia, manenjika. Izay zany ilay ambarany eto hoe fahavalo. Ary Jesosy Kristy dia mitarika antsika zany hoe hity, zany hoe tsy hanao an'ilay olona ho fahavalonao zany ny dikany, tsy hamaly faty zany koa ny dikany, ary hanao soa ilay olona izay manisy ratsy ianao. Satria rehefa jerevantsika ny zavatra izay ambaran'i Jesosy Kristy eo amin'ny 7:7 dia izy manao hoe efa renareo fa voalaza hoe tiava ny namanao ary mankahala ny fahavalonao. Izany hoe ny testamenta taloha zany dia izany no nampianarina an'i Jiosy. Fa rehefa tonga Jesosy Kristy taty amin'ny testamenta vaovao dia nampianatra fampianarana vaovao mihitsy izy dia nididim-pitiavana. Ary rehefa jerevantsika tokoa ny testamenta taloha dia tena zany. Ohatra anankiray fotsiny izao Davida. Any amin'ny Salamo 5 dia nivavaka Davida. Ary nivavaka izay nataony io dia nentina naneho tamin'Andriamanitra fa manana fahavalo izy, izay ambarany amin'ny 9:9. Osy izy manao hoe Jehovah tario amin'ny fahamarinanao noho ny mpampahory ahy, ataovy marina eo anoloko ny lalanao, fa tsy misy azo itokina ny aloka ny vavany, ny ao anatiny dia tena faharatsiana, fasana misokatra ny tendany, mandambilambo ny lelany izy. Zay zany ilay soritsoritany Davida hoe ohatraohatran'izay nataon'ilay fahavalony. Ny dikan'izany hoe mandambilambo ny lelany izy dia olona metsara velatsia aminy zany olona io. Dia ny dikan'ilay hoe fasana misokatra ny tendany dia angamba olona mety hoe miteny mahery aminy, manozona azy, miteny zavatra marary, mandrahona sy mampiororo azy. Zany angamba ny tiany ambara amin'izany. Ny ao anatiny izy dia tena faharatsiana. Angamba nentina milaza hoe tena feno fialonana, feno fahatezerana sy fahavilirana ao anatin'ny fankahalana. Dia izany rehetrarehetra zany tsy azo itokina ny alokan'ny vavany, zany olona mandainga. Izay zany ilay fahavalo izay ambarana. Nambarany tao anaty vavaka zany. Dia rehefa jerevantsika ny 9:10 dia hoy Davida manao hoe heloa izy Andriamanitra, aoka ho lavo ny saina ataony izy, roay izy noho ny haben'ny fahotany satria efa niodina taminao. Zany hoe mangataka Davida an'Andriamanitra hanameloka an'ilay fahavalony, hitsara ilay fahavalony, hanafay ilay fahavalony, ary ihany koa androaka ny olona izay niodina tamin'Andriamanitra sy manenjika azy io. Ary izay nambarako amintsika hoe zany ny vavaky ny testamenta taloha. Ka raha mamaky an'io zany tsika dia tsy hanao tahaka an'izany intsony tsika amin'izao andro ankehitriny izao, ohatra hoe fa didim-pitiavana no nomen'Andriamanitra antsika amin'izao fotoana iainantsika izao. Ka tsy afaka hanao an'io intsony tsika ka hangataka amin'Andriamanitra hoe tompo, ranona nanao anahy an'izao, heloa izy, foano izy. Indraindray zany no tian'ny olona ho atao. Vavaka ohatran'izany no tian'ny olona ho tanterahana amin'izao andro ankehitriny izao. Ka raha misy olona tsy tiany, ataoko fotsiny ao anatin'ny fiangonana na any am-piasana na ao tokantrano na eo anivon'ny firenena mihitsy koa azy na manerina an'izao tontolo izao aza, dia mety misy olona tsy tianao. Dia ohatrany hoe tianao mihitsy ny ahita any olona io hiara-ny fitsaran'Andriamanitra, ho lavo. Ohatrany hoe te hiandro mihitsy anao hoe ataovy mahita izy Andriamanitra hoe izao ny vokatra ny zavatra nataony tsy nety tamiko. Dia ohatrany tiantsika ho hita izay, ary marary mihitsy ny fontsika rehefa hoe ino ilay olona izay nankahala anao, na nangalatra ny volanao, na namitaka anao, na naka ny vadinao, mirehirebe izy, ary ohatrany hoe tsy mety lavo mihitsy izy. Be dia be ny olona mitaraina amin'izany ato amin'ity pejy ity. Satria tsika zany mbola te hitoetra amin'ilay fiainana taloha foana ihany. Dia ilay fiainana nambaran'i Jesosy Kristy manao hoe mankahala ny fahavalonao. Fa amin'ity an'io ry havana dia izany no ampianarin'i Jesosy antsika. Ny tenin'Andriamanitra ohatran'io dia tenin'Andriamanitra tsy dia tadidintsika loatra satria tsy dia fanipoko ny olona loatra manko ireny teny ireny.
ao anatin'ny baiboly fa tsy dia tinitinintsika loatra ary sarotra ny tenyizany hoe tiava ny fahavalonao mivavaha ho an'izay manenjika anao. Inona ny dikany hoe tiava ny fahavalonao? Le fitiavana dia tsy fitiavana hoe sentiment, zay zany io fitiavana io fitiavana agape io ravana dia tsy sentiment io, fa ity agape ity dia fitiavana tonga dia action io, zany hoe tonga dia manao zavatra. Zay zany le anehoanao an'le fitiavana tahaka le nataon'Andriamanitra hoe fato izao no ny fitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao nomeniny zanany, zay le action tonga dia nanome izy avy hatrany. Ka raha miteny zany ny tenin'Andriamanitra hoe tiava ny fahavalonao dia zay manaova action, acte amin'ny fahavalonao zany zavatra tsara ho azy, fa tsy hoe action koa dia tonga dia hoe vononao izy nataonao tahaka an'izany, satria zany ny olana amin'izao fotoana izao. Rehefa misy olona manenjika isika dia tsy mahazaka fa tonga dia lasa ihany koa manaratsy an'iny olona iny, tsy manaratsy an'iny olona iny ary tonga dia manao izay fomba rehetrahatra hoe apahitako ny heriko tsara ianao, za tsy azonao atao an'izany, za tsy manaiky an'izany. Tsy toe-tsaina kristianina zany ravana, tsy fomba fijery kristianina zany, tsy izany no nampianarin'i Jesosy Kristy antsika, tsy nampianarin'ny hamaly faty isika. Ary tadiovany valy faty tsara indrindra dia ny fitiavana, dia omeo zavatra izy, omeo zavatra zay mahasoa azy izy, karakarao ny fahavalonao izy. Raha naona ny fahavalonao omeo hanina izy izy, raha mangatsiaka izy omeo lamby izy. Fa raha manao izany ozy anao ny tenin'Andriamanitra dia manambatra venafo ao tampon-dohany ianao. Inona ny dikan'izany? Ny dikan'izany dia hoe rehefa manao soa azy ianao dia ohatrany hoe mametraka venafo ao amin'ny lohany ianao. Dikan'izay tsy ho tafatombona mihitsy izy manoloana n'iny fahasoavana izay napetraka ao amin'ny lohany iny, ary ho tonga saina izy manao hoe za foana nankahala n'ity olo ity fa ity olo ity tena tia, ary zany no tena fitiavana ry havana. Ary zay no natseho an'i Jesosy Kristy tamin'izy teo ambony azy fijaliana, ireo olona izay nanenjika azy sy namono azy dia nivavaka izy hoe ray eo mamela ny elo amin'ny fahatsifatany izay ataony. Mivavaha ho an'izay manenjika anareo. Nivavaka dia mahatonga antsika hanala ilay fankahalana sy ilay atezerana ao anatin'ny fontsika. Io zany ny vahaolana ahafahanao manala ilay atezerana ao anatin'ny fonao ao amin'ny olona io. Mivavaha. Angamba mety misy olona tsy mitovy fomba fijery aminao amin'ny resaka politika dia mahasosotra anao no mahita an'ilay olona dia heverinao ohatrany hoe fahavalo mihitsy ilay izy. Fa anio te hitaonanao mba hampiala io fahatezerinao amin'ny olona izay mpanao politika io, na avy amin'ny antoko inona na avy amin'ny antoko inona, dia izao mivavaha ho azy. Fa ho hitanao tsara fa rehefa mivavaka ho azy ianao miala ry havana io fankalana sy fahatezerana ao anatintsika io. Tsy possible mihitsy zany hoe olona entinao ambavaka dia lasa ho tsy ho tianao zany, fa nivavaka manova zavatra. Ka ny zavatra voalohany indrindra izay hovain'ny mivavaka dia ny toe-pontsika, ilay toe-po malaky mankahala manjary lasa tia namana, asa nivavaka zany. Ary zany no didy izay omeny Jesosy atsika, satria rehefa jerevantsika izy dia baiko anie izy tiava ny fahavalonareo. Izy tsy miteny hoe raha mba azo atao re dia mba tiavo ny fahavalonao na hoe tsy mampaninona so dia mety aminao ve ny tia ny fahavalonao, fa baiko le izy tiava ny fahavalonao. Ka rehefa Jesosy no mibaiko dia sarotra be ny andahany zany baiko zany. Amin'izao fotoana izao mety misy olona tokoa tena mifosa anao, manenjika anao, manaratsy anao, manelitsao momba anao, manisy zavatra samihafa momba anao izy, ary ohatrany hoe te hisopatra ny dianao sy ny fiainanao mihitsy izy, ary mety efa manomboka an'izany zavatra zany izy fa tsy hoe fikasana fotsiny le izy. Dia tsapanao efa manomboka mikorotana ny fiainanao vokatra le zavatra ataony olona io dia androany oka zay aloha ny réaction be dia be izay ataontsika ato anatin'ny Facebook ato, oka zay aloha ny zavatra samihafa izay mampisandoatra atsika, fa amin'ity an'ity mipetraha ianao aforetiny lohalika ao dia mivavaha ho an'ny olona io. Izay le hoe tiava ny fahavalona, manaova action. Inona ny action azonao atao amin'ny voalohany indrindra? Mivavaka ho azy. Tompo mamondrafo aminy, tompo hovainy fony. Toy izany hoe tsy vitanay zany pastera, tsy vitanay zany ary na inoranga pastera tsy mahavita an'izany ianao, fa raha ohatra ka le vavaka Davida any amin'ny Salamy 5 dia vitanay le hoe foany izy Andriamanitra, roay izy Andriamanitra, ataovy lavo ny saina ataony izy Andriamanitra. Raha izay dia hoe haitsika, ary izay mihitsy ny tiantsika atao io. Kanefa dia izao tsy ho vitantsika tokoa aloha le izy raha amin'ny herintsika maha olombelona fotsiny, fa miankina amin'ny Jesosy Kristy,
mangatany herin'i Jesosy Kristy fa ny fanahin'i Jesosy no mitoetra ao anatinao dia ny fanahin'i Jesosy izay nahafahany nanatanteraka an'izany vavaka izany no hanampy anao koa hahafahanao manatanteraka an'izany vavaka izany. Fa raha misaraka amin'i Jesosy dia tsy mahay manao an'izany fa ny fiarahantsika amin'i Jesosy no antoka hahavitantsika an'izany ka raha Jesosy no ao anatinao dia vitanao izany, tena vitanao ny vavaka ho an'ny fahavalonao. Amin'izao fotoana izao mandeha be ny ady manerana an'izao tontolo izao, ohatra ny any Ukraine sy ny any Rosia, dia tsy haiko hoe iza no ombanao fa za andro dia hitarika antsika satria matetika antsika dia mivavaka ho an'izay ombantsika foana. Fa vakio tsara ilay Mateo 5 fotsy Jesosy hoe raha izay tianareo ihany no hanaovanareo zavatra soa arabainareo dia tsisy afa mijenitry fa na nijenitry ara dia izany koa ny ataony. Fa ny kristianina dia mamala antsony hoe fitiavana kabe, izay fitiavana ambony lavitra, tsara lavitra, mahavita zavatra mihoatra noho ny an'izao tontolo izao tsika. Dia izay hoe iza indray ara no tsy mitovy firehana amiko amin'io ady io dia izay olona izay firenena izay no hivavahako, angatahako anatrehan'Andriamanitra. Dia izay ny maha-kristianina antsika ary io ady izay atrehanao io indrindra no nataon'Andriamanitra mba hampiarana ihany koa ity tenin'Andriamanitra ity eo amin'ny fiainanao. Aza misalasala ry havana amin'ity ity aok'izay ny ampopoa, aok'izay ny fahatezerana fa mipetraha ianao dia mirespire tsara aloha dia mivavaha hoe tompo araka izany teninao izany tsy tonga ho azy amiko izany fa androany hivavaka. Mety olona amin'ny fianakaviana ihany ilay olona tsy tianao sady mankahala anao io lasa tsy tianao azy mihitsy ilay olona farany satria mankahala anao, manao zavatra marobe aminao mihitsy izy. Fa rehefa hivavaka ho azy ianao dia ho hitanao fa hoe soron'Andriamanitra ny fankahalana rehetra ary dia hosoloan'ny fitiavana. Dia ho vitanao amin'izay na niara-aban'ilay olona ary satria ianao mahatsiaro hoe efa nivavaka ho azy ianao. Ka raha mandefa teny marary aminao izy, ninona zavatra teneniny aza valiana fa zao fotsiny atao hoe mivavaka ho anao dia izay Matthieu 5:44 ataovy miaraka amin'ilay SMS alefanao aminy. Ho an'Andriamanitra rerany ny voninahitra dia mahereza ry havana. Amen.